Feno fifaliana ny fo tafahoana finaritra aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Menao fa efa todina ihany koa ianao hoe anahoana no toy an'ilay lohahevitra manan-danja izay ny fampizarantsika natombokantsika fotoana vitsivitsy lasa izay. Jesosy sy ny fitoerana masina. Io no lohahevitra izay hobanintsika indray atao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Inoko fa hitondra fahalalana, ampitombo finoana ary hitondra fifaliana ho antsika tsirairay avy ny fahafantarana izany tsipirian'ny ten'Andriamanitra izany. Tsy maintsy miverina antsary any amin'ny testamenta taloha isika dia hamafisina ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao, indrindra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo mikasika an'izany hoe fitoerana masina izany. Efa nohazavaina tamintsika teto amin'ny alalan'ny pasteur André Baratina Fanerana hoe inona moa izany no antony nampanaovan'Andriamanitra io fitoerana masina io mba nahafantarantsika ny antony dia nijerentsika indray mitompo maso manatrika ilay fitoerana masina antsary tamin'izay fotoana izay. Dia raisina ho tompontsoa fifaliana ny hanohy an'izay fiarah-mianatra izay aminao mbola vonona hatrany ny pasteur André Baratina Fanera ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra izay izarany fahatsarany teniny amintsika tsirairay avy. Koa fifaliana ho antsika ny handray azy indray atao anatin'ny fandarana. Mandroso ary ianao pasteur fa vonona indray ny mpiaino antsika, ny mpijery antsika handray ny tohin'izany fandarana izany. Raisitsika ampifaliana ny pasteur André Baratina Fanera, fizarana faharoa, Jesosy sy ny fitoerana masina. Miarabanao tonga soa pasteur, faly indray hiara-mianatra aminao atao anatin'izao fandarana izao. Faly miarabanao namanadinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Everina fa dodina ny mpijery ny mpanaraka ny fandarantsika hoe anahoana ny toy an'ity kisarisary mahavariana mahavalalana ity izay ataotry ny hoe sary takarina kanefa rehefa jerena ny soratra masina dia azo hazavaina tsara ary tokony ho azon'ny rehetra amin'ny saina tsotra sy amin'ny fo tsotra izany ten'Andriamanitra izany. Dia andao ohatra anaovana jery-todika kely aloha ilay fizarana voalohany ny arahantsika teto anatin'ny minitra vitsy pasteur. Marina indrindra izany namanadinao ny fizarana voalohany izay nijerevantsika dia ny hoe manatrika ny fitoerana masina. Manatrika ny fitoerana masina. Araka ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Exodosy 5:29 baiko izay nomen'Andriamanitra Mosesy hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ahy. Izany hoe Andriamanitra dia te onona eo amin'ny vahoakany ary Andriamanitra dia manatrika ny vahoakany. Dia efa nijerevantsika izay tamin'ny fizarana voalohany ary na ny firafitra ny tobin'ny zanak'Israely aza dia efa manazava sahady io hitantsika io an'izay le hoe manatrika sy monina eo amin'ny olony Andriamanitra. Dia nijerevantsika namanadinao tamin'ny fizarana voalohany hoe naiza hitoeran'ilay zanak'Israely ao amin'ilay toby zany dia mahita ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny andrahona. Mahita ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary eo indrindra zany no afatra lehibe izay nampitaina tamintsika tamin'ilay fizarana voalohany. Dia raha mamaky tsika ao amin'ny Habakoka 2:2-20 hoe raha manatrika atsika Andriamanitra manahoana moa zany no tokony ho fihetsikitsika na fitondrantenantsika. Habakoka 2:2-20 Jehova dia ao amin'ny tempolony masina mangina eo anatrehany ny ry tany rehetra. Jehova zao izy dia ao amin'ny tempolo masina. Aiza le tempolo masina amin'izao fotoana izao? Dia eto an-tany ve? Tsy eto an-tany le izy satria efa nijerevantsika hoe efa nisolo tempoly ity tabernakel ity tamin'izany fotoana izany. Dia le tempoly rava, indroa rava le tempoly. Dia voalaza le Habakoka nefa dia hoe Jehova dia ao amin'ny tempolony masina. Dia izay namanadinao le hoe ny tena fitoerana masina aiza? Any an-danitra. Any an-danitra ny tena fitoerana masina. Dia Jehova zany ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina, ao amin'ny tempolo masina any an-danitra, dina zavatra miseho amin'ny olona ety ambony tany
mangina eo anatrehany tany rehetra. Zay le hoe manatrika ny fitoerana masina. Satria Jehova Andriamanitra dia ao amin'ilay fitoerana masina izy. Ankehitriny dia tsika manatrika an'izay an'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina izay, mangina eo anatrehany. Tsy misy heviny zany izy io fa tsy hidirantsika izay heviny izay hoe inona ny tian'olona izay ilay hoe mangina eo anatrehany tany rehetra. Fa misy toky andinina anankiray vakintsika Davida no miteny azy namana dinao. Davida ankoa dia natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia inona zavatra nataony Davida? Amin'ny Salamo 119:9 no misy an'ilay teny Davida. Salamo 119 ka ny 5. Zao ny vakanteny: ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo. Zay. Hosisy Davida hoe ataoko aiza hosisy eo anatrehako mandrakariva Jehova. Zay le hoe manatrika ny fitoerana masina. Satria Jehova dia ao amin'ny fitoerana masina. Dia hosisy Davida ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova ka dia tsy atahotra, tsy angozozo aho hosisy Davida. Ry havana malary ny afatra izay tiana nampitaina tamintsika zany tamin'ny fizarana voalohany iny dia hoe manatrika an'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Dia mifamaly ihany koa ilay izy manatrika atsika ihany koa Andriamanitra. Dia raha manatrika atsika Andriamanitra, manahoana ny tokony ho asehontsika. Asa tiany fa manatrika atsika ny Andriamanitra. Ary tsapatsika ihany koa ve izay fanatrehan'Andriamanitra zay. Zay le izy namana dinao. Tsapatsika ve ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Satria raha tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra, raha tsapanao fa manatrika an'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra manatrika anao sy monina eo aminao, dia araka ny teny Davida hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova ka dia tsy angozozo aho hosisy. Eny re, zay no ela kanefa ela tsy azo nolalova mpotsiny. Dia ahafahantsika niditra tsara ao anatin'ilay resaka zany amin'izao fotoana izao. Inona indray ary ny toy an'ilay dindinika rahantsika androany pasteur? Nao tohizantsika ara ny dindinika izay hojerevantsika amin'ity fizarana faharoa ity. Io zany zao le fitoerana masina io. Dia ny anomboantsika azy ny fitodika an'io fitoerana masina io. Ny lohatenintsika amin'ity fizarana faharoa ity namana dinao dia ny hoe manatrika ny altara. Zany hoe hiditra amin'izay zany tsika ao anatiny, ao amin'ilay tabelina kely, hiditra amin'izay tsika. Zay a? Ya. Zay ary no zanadao hevitsika androany, manatrika ny altara dia raisitsika amin'ny mpifaliana indray zany ny toy ny famelabelarana iarahantsika amin'ny pasteur Andriamparadina Vanesa. Ny fitodika an'io tabelina kely io dia ohatrohatran'izao zany ny fitodikany. Ny vavahadiny, misy an'ity vavahady ity zany dia avy aty atsinanana. Aty zany ny atsinanana. Dia ary zany ny andrefana, dia aty ny avaratra, ary aty ny atsimo. Zay zany ny fitodika an'ilay tabelina kely na orientation an'ilay tabelina kely. Dia rehefa hiditra ato amin'ilay tabelina kely zany ny zanak'Israely anankiray izay nanota, dia miditra avy aty atsinanana izy. Zany hoe manome lamosina ny atsinanana izy, dia mitodika miaka-ndrefana. Inona ny dikan'izay orientation zay? Misy heviny zany le orientation, misy heviny izay fitodika an'izay. Fantatsika tsara fa ny zanak'Israely dia babo andevo tany Egypta nandritra ny 700 taona. Ary nandritra izay fotoana lava dia lava izay, dia nahita ny fivavahana Egyptianina ny zanak'Israely, nahita ny andriamanitry ny Egyptianina ny zanak'Israely, nahita ny fomba fivavahana Egyptianina ny zanak'Israely. Ary anisan'ny andriamanitra izay nivavahan'ny Egyptianina, izay hitan'ny zanak'Israely nandritra izay taona lava be izay, dia miankohaka ary mivavaka amin'io andriamanitra io,
ny Egyptiana dia tsy nafany masoandro. Ny Egyptiana dia mivavaka tamin'ny masoandro. Dia rehefa nafan'Andriamanitra tao Egypta ny zanak'Israely, tsy nafana tamin'ny fanandevozana ihany, fa nafan'Andriamanitra mihitsy tamin'ny endrim-pivavahana sampy rehetrarehetra tao Egypta ny zanak'Israely. Nafana tamin'izay izy. Kanefa zavatra voatsikatra namanadinao ataontsika anaty fonoteny kely vetivety. Rehefa afaka tao Egypta ny zanak'Israely, tafapita ny ranomasina mena, tonga teo amin'ny moron'ny tendrombohitra Sinay, zay hanomezan'Andriamanitra azy ny didy 10, zay manamafy fa Andriamanitra ihany no tokony hivavahana, satria zay ny didy voalohany indrindra. Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Dia tia namafy an'izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny didy 10, hoe aza manan'Andriamanikafy ianareo, afa-tsy izao ihany. Inona ny zavatra ny soera malala? Vao ela Mosesy tao tendrombohitra 100 andro, toy niakatra tao tendrombohitra Sinay, aka ny didy 10 Mosesy, ny zanak'Israely tetỳ ambany nanao Andriamanitra, nanao sampy. Inona le zavatra Andriamanitra nataony? Omba lahy kely volamena. Fa taizany no nahitandro zareo an'izany omba lahy kely volamena zany, zay no mampieritreritra namana toy. Fa maninona no omba lahy kely no nataony? Fa tsy zavatra hafa, satria aika le omba lahy kely dia Andriamanitra nivavahan'ny Egyptiana. Andriamanitra nivavahan'ny Egyptiana ane le omba lahy kely. Anika vao nieritreritra hoe anao Andriamanitra hafa sampy ny zanak'Israely, tonga dia le Andriamanitra nivavahan'ny Egyptiana no namboariny zareo. Zay kay zany nahatonga lay fitodika an'le tabelina kely ohatran'izay. Satria rehefa hiditra atao amin'le tabelina kely, hivavaka amin'Andriamanitra, iona amin'le Andriamanitra, dia miditra avy aty atsinanana, manome lamosina ny masoandro. Dia ndao tsika mankitoko sy andinina manatinao Ezekiela 4:10 ny andininy 9. Ezekiela 4:10 ny andininy 9. Ezekiela 4:10 ka ny andininy 9. Zao no vakany teny. Ezekiela 4:10 ny andininy 9. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, mibeba dia miambohoa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambohoa ireny. Zay. Mazava be ten'Andriamanitra. Miamboho ny sampinareo izy. Ny sampinareo miambohoa ireny sampinareo ireny. Zany hoe mitody miankandrefa. Zany hoe omeo lamosina lay sampy. Dia le Andriamanitra tsy izy. Andriamanitra sampy. Anisan'ny Andriamanitra sampy zay nivavahana tany Egypta ny masoandro. Dia rehefa hivavaka amin'Andriamanitra zany ato amin'ity tabelina kely ity, ny zanak'Israely anankiray, dia mila miamboho ny masoandro izy. Miamboho ny sampy. Ny afatra tia nampitaina namanadinao dia ao amin'io toko sy andinio ihany. Dia milaza izy hoe mibeba izy izy, sa tsy zay? Mibeba ary miamboho ny sampinareo. Ry havana malala, manaova fitoerana masina ho aho, ho Jehovah, dia onona eo aminareo aho. Ny zavatra voalohany zay atao rehefa hiditra ato amin'ity tabelina kely ity ka anatrika ny altara, mibebaka. Zay ny zavatra voalohany atao. Mibebaka. Zany hoe ny olona zay hiditra ato amin'ity tabelina kely ity zany namanadinao, ny olona zay hiditra ato dia olona zay tapa-kevitra ny mibebaka. Zay. Ny olona zay tapa-kevitra ny bebaka tompoko no miditra ato amin'ity tabelina kely ity, eona amin'Andriamanitra. Raha isika zany namanadinao amin'izao fotoana izao hoe le tabelina kely dia nisoloana tempoly, dia avy eo sisa dia indraindray mantsy ohatra hoe raha isika hoe fiangonana ankehitriny.
satria fiangonana zany atsoina hoe tempoly, fiangonana indraindray atsoina hoe tranon'Andriamanitra sady zay. Dika zay zany tompoko, ny olona zay miditra ao amin'ilay toerana, eo amin'ilay toerana zay onenan'Andriamanitra, satria hoe onona eo aminy aho, misy ny fanatrehan'Andriamanitra zay toerana zay misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona zay miditra ao amin'izay toerana zay de olona tapa-kevitra ny ibebaka. Tsy haiko hoe tena zay ve tompoko ny zava-misy any amin'ny fiangonana maro samihafa any. Raha hosintsika hoe ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra, misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ka isaky miditra amin'ny fiangonana zany ianao tompoko de olona tapa-kevitra ny bebaka ianao miditra ao. Zany hoe hafa le olona miditra tato satria nanota izy de mitady famelan-keloka, de hafa zany izy miditra ato. Fa rehefa mivoaka ato izy hafa izy satria olona voavela heloka izy mivoaka, olona tsy nanota intsony olona afaka tamin'ny fahotana, zay zany mivoaka ao amin'le toerana. De zay koa zany ny zavatra miseho, tokony iseho amintsika am'izao andro iainantsika zao, ao amin'ny tranon'Andriamanitra na naiza io. Zay le mahatonga Jesosy miteny hoe naiza iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako Jesosy de aiza izy. Eo avoany Jesosy, karaha eo avoan'le olona Jesosy, olona zay mivory mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy de manatrika eo Jesosy, olona tapa-kevitra ny bebaka ireo olona reo. De rehefa vita zany le fivoriana tao ao, rehefa vita le zavatra natao tato, de mivoaka mialo amin'le toerana le olona, de olona hafa izy mialo amin'ny toerana io. Tsy mitovy tamin'izy tonga teo amin'ilay toerana tamin'ny voalohany. Ndao zay no mahatonga n'le ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka 2:13 zay milaza manao hoe Jesosy no miteny, tsy avy antsony marina aho Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka. Ny olona atsona hanatona an'Andriamanitra ato amin'ity toerana ity dia mpanota vonina ny bebaka. Zay ny olona tsonao tompo, de olona mpanota zay vonina ny ibebaka. Mahafinaritra ny fanazavana. De ndao tsika mba hamaky tokisandininy indray ary. Tokisandininy ao amin'ny Jaona 2:9-13. Jaona 2:9-13 no vakitsika. Jaona 2:9-13. De apitsika ao amin'ny Jaona 1:5-12. Reo zany ampiarahantsika reo tokisandininy reo. Jaona 2:9-13. Zao ny vakanteny. Jaona 2:9-13. Zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka de tsy ahita fiainana, fa ny fahatezerin'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Zay mino ny zanaka azy izy, de tsy iza fa Jesosy zany, zay mino ny zanaka de manana fiainana izy, fa zay tsy mino zanaka dia tsy manana fiainana. Jaona 1:5-12. Jaona 1:5-12. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. De mitendray le Jaona 1 hoe zay manana ny zanaka manana fiainana, zay tsy manana zanaka tsy manana fiainana. Inona mba ifandraisana zany amin'ilay tabelina kely? Lay zanaka lazainy io tompoko, Jesosy le zanaka. Sady zay Jesosy le zanaka. De inona kay voalazany ten'Andriamanitra? Jaona 1:9-20. De izy le ten'Andriamanitra hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Aike zany zay lay manana ny zanaka sy le mino ny zanaka de manana fiainana izy. Sady zay de tsy iza le zanaka, le zanak'ondry. Satria ny olona rehetra zay miditra ato amin'ilay tabelina kely anatrika an'le altara mila mitondra zanak'ondry. Tsy afaka miditra ao zany ianao ka ianao andeha ino sy tonga de Amin'ny tenanao fotsiny hoe allo za mba hiditra ao amin'le tabelina kely fa za tsy za nanota
fa za de aniditra ao ifony tsia tsy maintsy mitondra zanak'ondry zay rehetra miditra olona nanota ka te angataka famelan-keloka ao amin'le tabelina kely tsy maintsy mitondra zanak'ondry iza le zanak'ondry jesosy le zanak'ondry zay matoa le teny hoe zay manana ny zanaka manana fiainana izy zay mino ny zanaka manana fiainana izy dia misy toko sy andininy manamafy an'izay namana dinao zay ovakitsika mila mitondra zanak'ondry zany rehefa miditra ao any amin'ny tetsameta talohaniny misy an'izay toko sy andiny zay hoe aoka tsy iseho foana tsy hitondra fanatitra eo anatrehako ho Jehova aoka tsy isy iseho foana tsy mitondra zanak'ondry zay zany izy ianao zany rehefa miditra ao amin'ilay tabelina kely zay misy anatrika ny fanatrehan'Andriamanitra de mila tondra le zanak'ondry zay ihany koa mahatonga ty teny ity zay ovakitsika namana dinao ao amin'ny Timoty voalohany toko 2:5 sy ny 6 Timoty voalohany toko 2:5 sy ny 6 ahoana mba volazan'ny ten'Andriamanitra Timoty voalohany toko 2:5 sy 6 fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tena no avotra isolon'ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao zay iray Andriamanitra ozy izy ary iray no mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra dia Jesosy zay tompo mahatonga an'io hoe rehefa hiditra ato amin'le tabelina kely ianao anatrika an'Andriamanitra tsy maintsy mitondra zanak'ondry Jesosy satria iny le mpanalalana iny sady zay mahafinaritra an'ilo izy iny le mpanalalana le zanak'ondry ny mpanalalana anao amin'le Andriamanitra zay tsisa fa Jesosy le zanak'ondry zay koa namana dinona mahatonga ty teny teo amin'le asan'ny apôstôly toko 4:12 de milaza le ten'Andriamanitra manao hoe fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ozy izy fa tsy misy anarana hafa nomena ny olona ety ambanin'ny lanitra zay azahoana famonjena tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy zay nomena antsika de Jesosy Kristy amin'ny alalany io zanak'ondry amin'ny alalany no hidirantsika ao amin'ny fitoerana masina amin'ny alalan'i Jesosy zay zany le voalaza de ndao apitsika zay namana dinao ao amin'ny Hébreu toko 7:15 Hébreu toko 7:15 tena voalazan'ny Baiboly mazava tsara fa tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy no anatonantsika an'Andriamanitra fa tsy afaka anatona an'Andriamanitra amin'ny tenantsika fotsiny tsika zay le hoe tsy maintsy mitondra zanak'ondry ianao aloha Hébreu toko 7:15 koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay anao fonana ho azy koa amin'izany dia mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'inona ozy izy amin'ny alalany Jesosy io zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izy satria velona Jesosy anao inona ozy izy fifonana ho atsika le afana malala le tena fitoerana masina any an-danitra ane le tena fitoerana masina Jesosy ao amin'le fitoerana masina n'izy amin'izao fotoana izao eo an-tananakavanan'Andriamanitra n'izy amin'izao fotoana izao izy tsika mifona ho atsika de isika manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zay mahatonga le hoe zay mino ny zanaka manana fiainana zay manana ny zanaka manana fiainana ary zay ny namana tinao mahatonga le hoe mba tsy hivezy rehetra mino an Jesosy zay ny ila izy mba tsy hivezy rehetra mino an Jesosy fanana fiainana manak'izay ny afatra faharoa raisika zany amin'izay namana dinao ny afatra voalohany le hoe vonina ny bebaka aloha sady zay fa ny afatra faharoa raisika zany amin'ity le hoe manatrika ny alitara ity mila manana zanak'ondry ianao tompoko mila manana an'le zanak'ondry ianao de tsy iza fa
Jesosy le zanak'ondry. Raha anatona an'Andriamanitra ianao, hiditra ao amin'ilay fitoerana masina ianao, anatrika ny altara ianao, mila manana zanak'ondry ianao. Dia tsy iza fa Jesosy. Fantanena petraka raha hoe efa mba manana an' Jesosy ve zany sotsika? Efa nandray an' Jesosy ve ianao? Efa mino an'izany Jesosy zany ve ianao? Efa manana an'izany Jesosy zany ve ianao? Fa raha vao tsisy an'io zanak'ondry io namana dinao, ny olona anankiray miditra ato dia maty avy hatrany izy, maty. Satria nanotana ity olona ty, nanota izy. Kanefa izy hanatrika ny fanatrian'Andriamanitra. Maty avy hatrany izy raha tsy misy an'ity zanak'ondry ity. Zay le zavatra miseho. Dia ndao mba afakitsika, ndao hiditra amin'ny dingana tsika. Ahoana ny dingana azy? Mitondra zanak'ondry manatrika ny altara. Fa inona le atao ary? Inona le atao indray? Inona ny dingana manaraka rehefa manatrika n'io altara io tsika? Inona ny dingana manaraka? Ireto ny dingana manaraka. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy. Toko sy andininy telo no vakitsika. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Zay voalohany. Salamo roa amby telopolo andininy fahadimy. Zay faharoa. Ary ohabolana valo amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo ny toko sy andininy fahatelo. Zavatra ray ihany no lazain'ireo anankitelo reo. Jaona voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoko sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha manino izy izy? Miaiky ny fahotantsika isika. Zay le fepetra riam-pidirana. Iaiky elo. Tondra aloha zany ianao, vonina ny bebaka ianao, zay aloha, vonina ny bebaka ianao, zay ny voalohany a. Avy eo, tondra zanak'ondry, manana zanak'ondry ianao, dia Jesosy miaraka aminao. Avy eo, miaiky ny fahotana. Aiza no miaiky ny fahotana? Eo amin'ilay zanak'ondry. Io sary io, eo amin'ilay zanak'ondry no miaiky n'ilay fahotana. Izay le voalaza ny Jaona voalohany. Ao pitsika amin'ny Salamo faharoa amby telopolo ny andininy fahadimy. Salamo faharoa amby telopolo ka ny andininy fahadimy. Ny fahotako nambarako taminao, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izao iaiky ny fahadisoako amin'ny Jehovah. Davida kay. Davida dia efa nahafantatra an'izany tompoko. Dia hoy izy Davida hoe ny fahotako nambarako, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izao izy Davida, iaiky ny fahotako aho amin'iza? Amin'ny Jehovah. Iaiky ny fahotako amin'ny Jehovah. Andininy fahatelo farany. Ohabolana toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ohabolana toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrampo. Io mametina azy. Izay manafina ny fahotany, zany hoe tsy vonina ny iaiky ny fahotana. Araka ny teneny Davida, ny otako nambarako taminao, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Sy Davida. Dia hoy izy lohabolana, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra, izay le hoe miaiky ny fahotana, mitsotra ka tsy vitany hoe mitsotra fotsiny hoe za dia nangalatra Andriamanitra ô, tena mifona fa nangalatra. Tsia mahafoy fa hozy izy izay mitsotra ka mahafoy, izany dia azo famindrampo. Mifandray amin'le fibebana teo le izy namana teno. Le hoe ny fibebana mantsy dia miala amin'ny fahotana. Tena mahatsapy ianao fa nanota teo anatrehan'Andriamanitra, tena alahelo vokatry ny fahotana. Avy eo manapa-kevitra miala amin'le fahotana. Zay le fibebana. Dia ny fekekeloka indray eto, mitsotra an'le fahotana, miaiky an'le fahotana, milaza an'le fahotana mihitsy amin'Andriamanitra, dia mahafoy an'le fahotana. Zay le atao eto zany. Jereo zany zay le dingana. Efa misy maromaro zay, efa telo zay le dingana. Zay ataotsika anatrika ny altara zany tsika io. Mbola tsy maty zany zao le zanak'ondry, fa mbola midingana antsika zany zao. Miaiky ny fahotana eo amin'le zanak'ondry, le olona. Le zanak'ondry
iza ny aseon'le zanak'ondry? Jesosy. Jesosy anie le aseon'le zanak'ondry, miaiky ny fahotana eo am' Jesosy. Zay zany le ataontsika, miaiky manatona an' Jesosy de miaiky ny fahotana eo am' Jesosy. De ho zisy le Jaona voalohany toko voalohany tifasify, raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy le zanak'ondry io. De Jesosy le zanak'ondry, zanak'ondrin'Andriamanitra, mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadeo antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Inona nataoko namana dinao rehefa miaiky ny fahotana eo am'le zanak'ondry le olona? Vonoina io zanak'ondry io, tsy maintsy vonoina io. Ny antony satria lasa tafafindra teo am'le zanak'ondry le fahotana le olona ane. Zay le atao miaiky ny fahotana eo am'le zanak'ondry le olona, de miaiky eo izy za tompo dia miaiky fa nanao an'zao ka mifona hiala am'zany aho. Dia lasa tafafindra ao am'le zanak'ondry le fahotana. De ity olona ty zay tokony ho faty, satria le olona neny nanota fa tsy le zanak'ondry, le olona zay tokony ho faty. De lasa afaka izy, velona izy, fa le zanak'ondry indray no tsy maintsy vonoina. Ndao amaky tosy andina atsika. Mahafinaritra an'izy io e. Isaia toko 7:10 tompo. Isaia toko 7:10 ny 5 sy ny 7 ary 12 no vakitsika. Isaia toko 7:10 ny 5. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny elontsika. 7. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, de tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. 12. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary izara-babo ny mahery izy, satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy. Dia toizany misy toy io 12. Ary natao isan'ny mpanota izy, eny izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Mahafinaritra, io no mahafinaritra le tapany farany amin'ny 12. Natao isan'ny mpanota izy, eny izy no nitondra ny fahotany izy fahotany maro. Le zanak'ondry izy no nitondra ny fahotany maro, dia tsy maintsy novonoina izy. Fa ny mahafinaritra ny amaranany azy namanadinao, sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Mahafinaritra toko. Le zanak'ondry io nitondra ny fahotanitsika izy, de novonoina noho ny fahotantsika izy, kanefa miaraka am'izay mifona ho atsika izy, mba azahoantsika famelan-kelo. Mazava tsara le sary. Mba azahoantsika famelan-kelo. Tsy hoe mitondra le fahotana fotsiny le zanak'ondry de maty, fa mifona ihany koa izy ho an'ny mpanota. De zay namana dinao le hoe aiza zay zavatra zay no miseho, any an-danitra ny no miseho zany zavatra any, any amin'ilay fitoerana masina any an-danitra. Fa ny mampieritreritra zany sy ny tena zava-dehibe amin'izy io de zao, Jesosy izitsika dia tsy niditra tao amin'ny fitoerana masina zay natao tanana. Zay tsy niditra amin'ny fitoerana masina zay natao tanana izy izy, ary tsy isan'izao zavatra ary izao, fa niditra tao amin'ny tena fitoerana masina any an-danitra Jesosy Kristy. De inona zavatra niseho tany, satria le zavatra niseho teto an-tany dia tandindony tena fitoerana masina any an-danitra. Ndao amaky ny ten'Andriamanitra atsika. Hebreo toko 7. Hebreo toko 7 ny 1:12 sy ny 2:12. Hebreo toko 7 ny 1:12 sy ny 2:12. Zao ny vakany teny: fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, de namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, zany hoe tsy isan'izao zavatra
ary izao. Ary tsy manotondra ranosolahy sy ranjan'akomby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanafotana mandrakizay. Niditra tany amin'ny tena fitoerana masina izy ozy izy dia mahafinaritra io, tsy nitondra ranosolahy na ranon'zanak'omby izy ozy izy, fa ninona netiny? Ranony tenany. Rano tenany. Zay le hoe izy anie le tena zanak'ondry e. Izy le tena zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, zay nitondra ny fahotany zao tontolo zao ary maty noho ny fahotany zao tontolo zao, dia nitondra ny rano tenany izy niditra any amin'le fitoerana masina any an-danitra, le tena fitoerana masina zay impiry izy ozy izy niditra tany indray mandeha ozy izy. zay namana tino mbola ho amafisitsika zay fanazavana zay tompoko amin'ny fizarana manaraka, indray mandeha any io, fa tsy hoe isan'andro ndao indray hitondra zanak'ondry isan'andro isaka manota, tsia indray mandeha Jesosy tompoko no niditra atao amin'ny fitoerana masina mitondra ny rano tenany ary manao fanavotana mandrakizay ho atsika. Mazava tsara dia zao ndao finipitintsika ara le fizarana manatrika ny altara itsika, zany hoe le altara zany zay andorona ny ty zanak'ondry ity, rehefa vonoina le zanak'ondry dia atao ambony altara, dia tsy inona fa tandindo ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany le altara tandindo nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa manatrika ny altara zany ianao tompoko ao amin'le fitoerana masina, dia manatrika nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiainantsika? Dia le dingana rehetrarehetra teo. Mahatsapy ianao fananota, dia manantona, dia miditra aloha, miditra ao amin'ilay fitoerana masina. Inona natao rehefa miditra ao? Miamboha, sady zay? Miamboha ny sampirehetra, mibebaka, vonona ny bebaka, vonona ny hiala amin'ny sampirehetra rehetra. Dia avy eo mila mino an'ilay zanak'ondry, manana an'ilay zanak'ondry, dia miditra dia miaiky ny fahotany eo amin'ilay zanak'ondry ary vonona ny hiala amin'ilay fahotany, zay le hoe zay mahafoy, zay mitsotra ka mahafoy an'ilay fahotana no ahazo famindram-po. Zay ke le dingana zay atao rehefa manatrika an' Jesosy Kristy eo amin'ny altara. Jesosy an'izao na manadinao ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra, mifona ao izy tsika, mifona ao antsika izy. Dia le mifona ao antsika tompo impiry ozy izy? Indray mandeha ne indray mandeha ne no mifona satsi hoe mbola ho azavaintsika misimisy hoa izy io indray mandeha ne ny voalaza fa niditra izy mitondra ny rano tenany hanao fanavotana mandrakizay ho atsika indray mandeha tompo. Dia andao maki toko sy andinana retsika amin'ny tianantsika anazy. Romanina toko 5:5. Romanina toko 5:5. Ahoana mbala zay ny ten'Andriamanitra? Romanina toko 5:5. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika ozy izy. Fonom-bolam-panota isika dia efa maty le zanak'ondry. Efa maty le zanak'ondry. Dia tsy iza fa Jesosy. Inona zavatra miseho ato amin'ilay tabelina kely ary indrindra eto amin'ity altara ity? Inona ny tena zavatra miseho eto eo amin'ny altara? Ny zavatra miseho namana dinao dia izao: ny mpisolona no manao fanatitra voalohany eo maraina, dia avy eo manao fanatitra ihany koa ny mpisolona amin'ny hariva. Manomboka sy mamarana ozy ianao. Zay, ny mpisolona no manomboka ny fanatitra vao maraina, mbola tsy nisy olona tonga nanatona, dia efa manao fanatitra ny mpisolona, dia avy eo izy ny mamarana azy. Inona ny tian'olona lazaina amin'izay tompo? Dia io Romanina toko 5 io. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika
fony mbola mpanota isika dia maty. efa maty le zanak'ondry. Zay ny asehoan'izay. Efa maty le zanak'ondry. Zay asehoan'ilay fanatitra maraina sy hariva ataon'le mpisonina. Na misy manota na tsy misy manota amin'le tontolo andro dia efa maty le zanak'ondry mba ho fanavotana sy ho famondrapo sy famonjena ho an'ny olona. Zay ny izy. Ka raha ohatra hoe nanao fanatitra maraina mpisonina, zany hoe ny famonjena zany na ny famelan-keloka dia efa vonona amin'ny alalan'le fanatitra maraina sy hariva, dia efa vonona ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny famelan-keloka sy ny famonjena. Ka raha misy olona anankiray nanota izy tompoko, nanota izy, dia tsy nitondry, tsy nanatona ny tabelina kely izy, tsy nanatona izy, nefa izy nanota. Inona ny zavatra amin'izao? Ndao tsika maka ny ten'Andriamanitra. Romanina toko 9 ny 1 sy ny 2. Romanina toko 9 ny 1 sy ny 2. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany? Inona raha no lazaintsika ozy izy? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitombonin'ny fahasoavana, satria Andriamanitra efa nanome fahasoavana, famelan-keloka, famonjena antsika, fanavotana tamin'ny alalan'ilay fanatitra maraina sy hariva. Dia tsy nafatesan'i Jesosy. Afaka ny hovovonjy ny olona rehetra, afaka ny hovovela heloka ny olona rehetra. Mandritra le tontolo andro io kanefa raha misy olona manota dia tsy manatona izy. Dozy izy ny Baiboly. Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va ianao hitombon'le fahasoavana? Sanatria. Satria efa maty le zanak'ondry tamin'ny maraina, antoka garanti, antoka ny amin'ny famelan-keloka. Kanefa ianao nanota dia mbola hitoetra amin'ny ota ve ianao no ty fahasoavana ity? Sanatria izany. Tsy mety io. Tsy mety. Zay zany le zavatra miseho kay. Aika izany rehefa maty, rehefa atao le fanatitra maraina sy hariva, ka misy olona manota mba azahoany an'ilay famondrapo, dia mila manatona izy dia manao an'ilay dingana. Zay ny izy. Le famonjena zany efa eo. Zay le izy. Efa eo le famonjena. Le famelan-keloka efa eo, efa vonona. Fa ianao zay nanota mba azahoanao an'le famelan-keloka, mba andraisanao an'le famelan-keloka, dia mila manatona ianao dia manao an'ilay dingana ohatran'izao. Zay io tompoko. Dia rehefa manao an'ilay dingana ohatran'izao, ny aorianan'io dingana io, rehefa vita le izy sy ny sisa, rehefa vita ny zavatra eto amin'ilay altara, dia mivoaka amin'izay ianao. Olona hafa ianao mivoaka avy eo. Voafela heloka. Olona tsy mitovy tamin'ny ianao niditra. Satsay? Dia ny zavatra iainanao dia le Romana toko 9. Dia mbola hitoetra amin'ny ota indray ve ianao? Alao indray mbola nota ara-pitso. Satria efa assuré le famelan-keloka ny assuré isan'andro ao amin'ny tabelina kely misy foana le maraina sy hariva, iny efa assuré, iny efa azo antoka iny, fa mbola afaka manota indray dia inona ny valiteny? Sanatria. Satsay? Sanatria izy. Ny hoe hitoetra amin'ny ota hitombony fahasoavana. Dia izay namana dinao mahatonga le tena any Hebreo hoe niditra impiry Jesosy? Indray mandeha izy niditra tao amin'ny fitoerana masina hanao fanavotana mitondra ny raha ny tenany ho antsika rehetrarehetra. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ary mazava ny hafatra izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fitoerana masina. Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. Mila miaraka amin'ny Jesosy ianao ao amin'ny fitoerana masina. Mila miditra miaraka amin'ny Jesosy ao amin'ny fitoerana masina ianao. Ary mila manana an Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra.
inoko fa nahalinanao nampitombo fahalalana nampitombo finoana ary nitondra fanapa-kevitra tsara ho anao iny sanadroa hevitra izay nijerentsika alohan'ny iny nde anao fampiarana ary koa raha ny fanazavana entina tamintsika teo tsy vita ny tenantsika le izy koa mila vavaka izany manasanao hitondra mavaka ny mpanaraka ny fandarana pasteur hiaraka hivavaka antsika tompo raha inay izay ny an-danitro misaotra noho ny namin' Jesosy Kristy ilay zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao maty noho ny fahotanay nitondra ny elokay satria amin'ny alalany no hidiranay sy hanatonanay anao tompo manao fanavotana mandrakizay ho anay ianao ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina tena fitoerana masina ny an-danitra aoka ho tsapanay isan'andro izany ka hisy fiantraikana eo amin'ny fiainanay eo amin'ny toetranay eo amin'ny fitondrantenanay miasa fanavotana izay ataonao any amin'izany fitoerana masina any an-danitra izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia mankasitraka tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika ary manantena fa mbola aninanao indray ny toy nyity famelabearana ity amin'ny feonantsika manaraka ankasitrana ireo teknisianina ankasitrana koa ny pasteur Andriampalatena Fanera izay nanaiky fitaovana teo am-pialatan'Andriamanitra nampitany izany fahalalana izany ho antsika mianakavy samy mahery ho tain'Andriamanitra.